Tontolo politika sy ny fietsehana samihafa manodidina izay famorim-bahoaka am-pilaminana no kasaina atao sy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ho amin'ny rampitso raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny mitsanganary malagasy. Izy ity moa natao zany dia mba ahafahana fampizara sosokevitra entina amin'ilay dinika ho an'ny fanavaotam-pirenena amin'ny herinandro ho avy izao. Tsisy araka izany ny eritreritra amin'ny mety isiany fidinana an-dalambe ho hiatraniny avy eo anivony izay fikambanana izay. Efa mipetrapetraka daholy ny fandaminana rehetrarehetra ary izy io moa dia efa nahazo alalana avy any amin'ny commune dia tokony efa ilamina daholo zany. Ny fanirinay amin'io dia milamina tsy misy korotana satria fionambe io iraisan'ny manohana ny MMF rehetrarehetra dia tokony araka dia efa fanaonay hatramin'izay dia efa indrozy nanao an'io ary nanao an'io koa zay tany amin'ny faritra lamina fona hatramin'izao ka dia maniry zay tonga anaty filaminana ireo mpanohana rehetrarehetra.